mitondra fanazavana momba ny délestage misy amin'izao fotoan'izao nisy ny momba ny facturan'ny jirama ary ny vahaolana amin'izany ny ministra tompon'andraikitra Horace Cassien. Tombobe mihitsy zany ny rano zay nizotra tamin'iny lakan-drano mamatsy ny barrage Andekaliky iny ka niaraka tamin'izany ny vatakazo satria efa le fikapana ny ala koa nge mahatonga an'izy io tsy voatazon'ny ala tsony zany ny rano fa eo ny ensablement ary hatramin'ny vatakazo zany no nidina nanaraka n'le lakan-drano ary niditra ao anatin'le fantsona zany hoe voatery tsy maintsy ny curena zany ny ouvrage de captage ary hatramin'ny fantsona mihitsy arany tsy maintsy ny diovina ka nanano sarotra koa nefa le orana mikija zay sy le abetsahan'ny rano ka nilana fotoana lavalava izy io na voatery najanona mihitsy ny turbine rehetrarehetra dia nalefa tsikelikely arakaraka ny fizotran'ny asa turbine ray turbine roa de turbine telo teo anelanelany zany dia tsy maintsy mbola nandany gazoil be deaibe koa zany zay satria nitsetsemana tamin'ny alalan'ny centrale thermique ny zavatra ny zay fiantonany famatsina avy amin'ny barrage Andekaliky zay raha ny tsy azo ampidinina kosa aloha satria am'izao fotoana itenenantsika zao dia mihoatra noho ny chiffre d'affaires ny jirama ny facture ny carburant ka raha ohatra ka mbola enandray ny tarifany jirama dia vao maika hitombo zany ny fatiantoka zay babeny ny fanjakana am'izao fotoana zao efa nitenen'Andriamatoa premier ministre teo fa tena hantsana mihitsy zany ho an'ny kitapom-bolam-panjakana ny jirama am'izao fotoana zao noho ny abetsahany zay fividianana gazoil zay